Araka ny nambaran'ny Premier ministre zany dia apetraka eo ampelantanan'ny fitsarana ny mahakasika ny raharaha andramena. Eo anatrehan'izay manana ny ambarany ny ministra ny fitsarana Ramatoa Noeline Ramanantena-Soa toy izao manaraka izao indray ny fanehoan-keviny. Raha momba ny chaîne spéciale ny iadivana amin'ny fanondranana andramena zany no asiana resaka dia ny zavatra vaovao aminy moa dia misy natao hoe brigade mixte d'enquête izay manao ny fikarohana ny fandekan-dalàna aty amin'ny voalohany, dia avy eo miditra ao amin'ny fitsarana ny raharaha izay natao spéciale ihany koa dia tsy mpitsara iray zany no mitsara fa ikambanana olona maromaro, misy mpitsara président dia misy conseiller anankiroa ary misy assesseur koa anankiroa. Zay zany no no atao hoe cour satria ilay izy zany crime dia tonga dia cour apetrahany zany no mitsara azy, dia io zany no mitsara izay didy mivoaka eo zany dia fa ny voie de recours sisa azony atao zany dia cassation. Zay no falehany dia ny ao amin'ny raharaha rehetra makao amin'io cour io zany dia tsy maintsy mandalo instruction koa ny fikarakarana ny raharaha, dia ny ao amin'ny instruction koa zany dia chambre aloha ao fa tsy olona ray ohatran'ny ary amin'ny première instance, dia mpitsara anankitelo koa zany manao an'ilay instruction ny raharaha ao amin'ny spécial.